Laura Jean-Louis, Psulvava eto à Madagascar, membre active ny association Tao, association izay miaro ny fanolana jazakely jaza voateraka hatramin'ny 5 taona. Ny ankizy aloha zaza voateraka hatramin'ny 20 taona. Plus exactement 17 taona révolu. 18 ans efa namana efa considéré hoe adulte. Dia be tabe ny zoan'ny ankizy ao anatiny tsy maintsy sakafo ny ankizy, tsy maintsy ampianarana ny ankizy, dia tsy maintsy arahana akaiky ny fahasalaman'ny ankizy. Zoan'ny ankizy reo anankitelo reo. Ao anatin'ireo anankitelo reo misy be tabe zany tsy maintsy arahana ray aman-dreny. Dia tsy maintsy voalohany indrindra ny prêt-à-pot fiarahamonina tsy maintsy maka andraikitra ao anatin'izay zavatra izay. Raha misy fitrangana zavatra hita ny prêt-à-pot fiarahamonina afaka mametraka fitoriana any fokotany, any polisy, any fitsarana ahafahana manatsanina izay zavatra mitranga. Inona ny tohiny? Miala amin'ilay ray aman-dreny ny autorité parentale. Tsy maintsy asoriny aminy zany ilay autorité parentale. Zavatra lehibe izay zavatra izay. Dia tsy maintsy fiarahamonina io na ilay prêt-à-pot tsy maintsy désigner olona ao anatin'ny fianakaviana hoe izy zany hisolo an'ilay ray aman-dreny. Tsy rehefa miala amin'ilay autorité tsy afaka averina intsony satria efa be ny zavatra nataony zany ratsy amin'ilay zaza, dia ny fitsarana no manapaka hoe tsy mety intsony. Reo olo reo zany tsy tsara ho tenenina hoe ray aman-dreny. Ohatra fotsiny zao hoe raha tsy mandefa an'ilay zanaka mandeha mianatra, ohatra. Avy dia terena ilay zaza hoe hiasa. Hita be zao zanaka olona hitantsika mandehandeha ireny, efa fahadisoana zany. Aty amintsika aloha raha miala amin'ilay ray aman-dreny ilay autorité parentale, tsy possible intsony hoe mamerina. Izay aloha tena tsindriko izay zavatra izay, raha miala raha déchu an'ilay autorité parentale ilay olona tsy afaka intsony izy hiverenana amin'ilay izy. Raha tonga saina izy dia tsy maintsy mikarakara ny zanany izy. Voalohany indrindra maraina manome sakafo any zanany, manao izay mampadio an'ilay zaza, manao izay hoe manome sakafo anazy. Raha tsy manana moyen izy ahafahana manome an'izay zavatra izay, afaka manatona association. Misy Tao, misy association Tao, misy ny religieuse catholique be tabe, misy association be tabe zany ilay association eto amintsika afaka manampy